Lasa tsy nisy ny anana fono ny coronavirus no tsy nahitana tranga vaovao na covid-19 omaly 13 aogositra raha ny hitasitra navoaka ny haino amanjerim-panjakana androany talata 14 aogositra. Mijana ho 557 zany hatreto ireo olona matin'ny coronavirus hatry ny volana martsa 2024 fotoana nidirany VALANARETINA teto Madagasikara. Tsy nisy nahitana ny tsimokaretina ihany koa araka izany ireo 700 natao fitiliana. Ankoatr'izay dia misy aroa ireo sitrana izay samy avy eto amin'ny faritra Analamanga. Afaka hiatrika ny Lalao Paralaimpika ny Tokyo ihany atleta malagasy Aurélie Faravavy rehefa indrony hemitra ny fiangana. Nahitana vahaolana ihany ny amin'ny sidina hitondra azy ireo delegasiona malagasy ho any Tokyo renivohitra Japana. Ny kompani mpitaterana nabakabaka Air France no andehanany delegasiona izay ahitana ny Aurélie Faravavy sy ny mpanazatra azy, ny filohan'ny federasiona malagasy momba ny HANDISPORT ary mpitsabo anankiray. Raha tsy misy ny fiovan'ny fandaram-potoana dia azakazaka roa no andraisan'ny Aurélie Faravavy anjara. Ny azakazaka 100 metatra ho andreo tsy mahita izay ho tanterahana ny 30 aogositra sy ny azakazaka 200 metatra ho andreo tsy mahita izay atao amin'ny 2 septambra ho avy izao. Efa nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany 14 aogositra ny Lalao Paralaimpika any Tokyo izay tsy farana raha tsy ny 5 septambra ho avy izao. Nivoaka ny tolakandro teo ny lisireo mpilalao 30 handrafitra ny Barea ka hiatrika ny lalao fifanintsanana amin'ny fiadiana ny amboara eran-tany. Ireo mpilalao efa mahazatra amin'ny ankapobeny no natsony hariva be sandratana ary mpilalao mila ravinahitra ny ivelany ny ankamarony. Tsikaritra ihany koa ny fiverenan'ireo mpilalao efa ela tsy tazana tao anaty ekipa-pirenena tahaka ny Ferdinand Ramanamaefa na Idafe, torak'izay koa i Thomas Fontaine izay vody laharana saingy tsy nilalao elaela izy no niratra nazo azy. Misy 5 ireo mpilalao avy eto toerana no tsingaina tao aorian'ny fampivondronana natao ny volana Jona teo. Ahitana ny Zakanirina Rakotoasim-bola, Lalaina Manampisoa, Tokona Andriatsiferana, Eladary Raherin'ny Aina ary Tsito Razafindrasata.